Tarainay feno fifaliana indray zahay amin'ity andro zoma ity afaka miombona eto amin'ity tambazotra ity, afaka miombona eto amin'izao fotoana izao. Miaraka eto tongotra ho eto te hisaotra anao, te hiantso anao ho loha ao anatin'izao fandaharantsika izao. Andriamanitra, mila anao izahay. Mila anao izahay manome anay ny tari-dalana, mampiseho anay hoe inona ny sitraponao amin'ny fiainanay fa izay ange te arahin-teny amin'i Davida hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrakay. Misy fotoana tsy fantatray akory ilay izy dia misaotra anao fa misy baiboly, misy tenin'Andriamanitra, misy ny teninao ahafahanay mahafantatra an'izany. Tsy efa ny sainay mihitsy ny famoahana ny hevitra io teninao io. Miara-mangataka ny asan'ny fanahinao masina ary izahay. Ampangiana izay mety feo manelingelina any anatinay, mety eny ivelany rehetra eny, fa hanome anay fahafahana hifantoka tsara aminao amin'izao anio izao. Mankasitraka ny amin'ny asanao. Misaotra Jesosy fa tsy mitovy mihitsy ny fiandohanay ankehitriny izao sy ny hafaranay rehefa avy eo fa maheno izay hoe misy aina, misy fanasitranana avy amin'ny teninao. Miara-misaotra anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary tonga soa ianao atao anatin'ny fianarantsika ny tenin'Andriamanitra. Averiko aminao fa lohahevitra lehibe itsika amin'izao fotoana izao, amin'ity taona 2021 ity mihitsy no hoe kristianina samy mitondra n'inona arô? Ny hanitry Kristy samy mitondra ny hanitry Kristy na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, n'aiza dia samy mitondra an'izay tsika. Korinthianina faharoa toko faharoa, andininy fahadimy ambin'ny folo no misy an'izay tenin'Andriamanitra izay hoe fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay. Mampatsiahy anao fa ilay antom-pisiantsika asianao mihitsy dia ho hanitra, ho fofona tsy ho an'ny olona. Misy olona sasany mety maheno ny fofonao dia miteny hoe manitra be ianao. Mety misy olona sasany maheno ny fofonao, tsy ilay fofona helikanao, tsy izay ilay tiana hambara. Iny aloha amboary tsara mba tsy ho ratsy, fa ilay fofony fiainanao mihitsy mamela fofona inona ireny fiainanao hoe raha mety ho an'ny olona sasany ve azafady mampioka anazy indraindray ny fiainantsika asianao mety mampioka an'Andriamanitra. Arak'ilay apokalipsy toko 13 iny tsaronao, raha vao sady tsy mangatsiaka ianao tsy mafana dia lalina be fa mampioka an'Andriamanitra izany. Dia ao mihitsy tsika asianao no manana tanjona hoe ny tanjontsika ho antitra manimpofona ho an'Andriamanitra. Hanitry Kristy ho an'Andriamanitra. Izay ilay tanjona iarahantsika manana. Dia efa herinandro vitsivitsy izao nanomboka tamin'ny tapa-bolana lasa dia mianatra momba ny Davida tsika. Davida fantatrao tsara? Eny re, nanomboka tany amin'ny Samoela voalohany tsika, toko 15, toko 16 dia avy eo tamin'ny farantsika nianatra ny hoe ahoana ny fomba handresentsika ny Goliata be amin'ny fiainantsika. Androany ny lohahevitra antsika dia ity: ianao ity ve mahanitry Kristy ianao, arena ianao sa pozina ho an'ny hafa? Arena ho an'ny hafa ny fisianao sa pozina ho an'ny hafa? Asa re, manahoana tokoa re? Hitanao misy fotoana ny fofona mitondra famelombelomana. Jerenao izao fa ianao ve fa nisy fotoana nisy an'ireny olona safotra ireny, safotra. Rehefa safotra ilay olona dia kosikosehana dia asiana zava-manitra kely eo amin'ny orony dia velombelona indray izy avy eo. Ohatr'izany ve ny fiainanao? Mety misy olona efa mbava ahoana na sikotra be amin'ny fiainany, reraka, kivy. Dia ianao ve ilay olona ohatran'ny ranomanitra kely mamelona n'iny olona iny? Arena ho anazy ve ianao sa dia mba sanatria ary ianao pozina? Misy indray izao samy fofona ihany. Asa ianao raha efa nahita an'ireny film ireny? Efa nahita film ve ianao dia misy ohatran'ny fanafody atao kely amin'ilay mosoara, chloroforme hono ny atao aminy. Fofon-javatra, zavatra volatile izany, fa asiana an'iny dia
tapitronana iny nioron'ilay olona dia torana ilay olona. Efa nahita an'izany ianao? Misy olona ohatra chloroforme izy amin'ny fiainany hafa, lalina be. Ianao ity manahoana e? Izay no jerentsika an'io ao amin'ny Samoela voalohany toko fahavalo ambin'ny folo no iarahantsika sy ianao mandeha. Samoela voalohany toko fahavalo ambin'ny folo dia andinika ny mikasika an'izay hoe harena sa pozina ho an'ny hafa izay itsika sy ianao ity. Ahoary, efa nisokafanao ve ny baibolinao? Ndra sy nosokafako ny ahy. Samoela voalohany toko fahavalo ambin'ny folo. Manohy ny tantaran'i David tsika. Amin'ity an'io ity tsika miditra misy kion-dalana lehibe amin'ny fiainan'i David. Misy kion-dalana lehibe satria lasa nipetraka any amin'ny palais izy izao, any amin'ny lapa. Ndraso aloha ary jerentsika ny fiafaran'ilay tantara aloha Samoela voalohany toko fahafito ambin'ny folo. Fantatrao? Nandresy any Goliata be David. Mila azonao sary an-tsaina tsara. David mbola vingtaine d'années, 20 taona tany ho any izy tao anatin'ity. Andao vakiana alohany ny andininy fahadimy indray ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Izay aloha ny vakiantsika. Samoela voalohany toko fahavalo ambin'ny folo efa ao ny baibolinao. Lasarintsika. Ary rehefa nitsahatra ny teny tamin'ny Saoly izy, David izy io dia raiky piti tamin'i David ny fanahin'i Jonatana ka tia azy ohatran'ny tenany mihitsy izy. Ary Saoly nandray azy tamin'izany andro izany ka tsy namela azy hody tany amin'ny tranondrainy intsony. Ary David sy Jonatana nanao fanekena noho ny fitiavan'i Jonatana azy toy ny tenany. Ary nesoriny Jonatana ny akanjony ivelany izay teny aminy ka nomeny an'i David mba amin'ny akanjo fiadiany sy ny sabany sy ny tsipikany ary ny fehikibony koa aza. Ary David nanafika hatreo fotsiny aloha ny vakiantsika hatreo amin'ny andininy fahaefatra. Eny ary. Karazan'olona anankitelo ny tena ho hitantsika ato anatin'ity ianarantsika ity hoe harena sa pozina ho an'ny hafa ity ianao ity. Tsy hoe ianao ihany, izaho koa. Jonatana, David ary Saoly. Olona roa samihafa mihitsy, na dia mpianaka aza i Jonatana sy Saoly dia samihafa mihitsy ny fietsiny nanoloana an'i David. Eto amin'ity andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra ity tsika aloha ndao hianatra an'i Jonatana. Mahavariana izao aloha aleo atao mahitsy tsara ny saina. Fa raha miteny ilay andininy voalohany, ilay andininy voalohany hoe raiky piti tamin'i David ny fanahin'i Jonatana ka tia azy tahaka ny ohatra ny tenany mihitsy izy. Sao ianao ratiraty saina? Fa ahoana? Indraindray ianao mandika an'izany dia mieritreritra hoe amoureux tamin'i David ve Jonatana? Non, tsy izay ilay tiana hambara. Tsy fitiavana amin'izao fotoana izao ny an'ny devoly mantsy dia avadiny daholo ity zavatra rehetrarehetra ity. Izay indray ny asan'ny devoly ary mila tonga saina amin'izany tsika fantandremo tsy resaka homosexualité ny resahana. Tsy hoe gay akory Jonatana sy David dia hoe lehilahy manambady lehilahy. Amin'ny vanim-potoana iainantsika izao dia ohatrany hoe tsy tafafaky raha tsy misy resaka filan-dratsy ny nofo e. Manome ohatra antsika tsara Andriamanitra fa afaka mifankaty ary tena ny exemple na ny ohatra nomeny David sy Jonatana tena tsara be mihitsy. Afaka alaitsika sy ianao tahaka. Afaka alaitsika tahaka amin'ny hoe ay moa izany ilay voalaza ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Matthieu toko faharoa amby roapolo iny. Any amin'ny sivy amby telopolo amin'izay Matthieu izay manambara hoe tiava ny namanao tahaka n'inona? Tahaka ny tenanao. Fa andao aloha dinihana e. Fiza aloha ty Jonatana ty. Jonatana zanak'i Saoly io. Mipetra tsara ianao amin'ny plasin'i Jonatana. Zanak'i Saoly lama toy io. Tany an-taninady koa izy tamin'ilay Samoela voalohany toko fahafito ambin'ny folo. Ary mila azontsika ny toe-pony ity zalahy ity. Nolazaina voalohany tato amin'ny baiboly izy any amin'ny Samoela voalohany toko fahaefatra ambin'ny folo. Alaivindray aloha ny baiboly dia miara-mijery. Ny zavatra hitantsika mahery fo ty Jonatana ity. Samoela voalohany toko fahaefatra ambin'ny folo dia ary amin'ny andininy
fahaenina renga ny vakitsika zao ny soratra ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jonatana tamin'ny zatovo mpitondra ny fiadiana andeha isika kany amin'ny miaramilan'ireo tsy mifory ireo nisy Filistina zany teo angamba ombantsika Jehova fa tsy misy mahasakana an' Jehova tsy hamonjy na amin'ny maro na amin'ny vitsy. Hitanao fa izy mitoe-pony Jonatana zany ary averinao any amin'ilay toko 7:20 dia hitantsika hoe rehefa nahare nahita ny zavatra nataony Davida rehetrarehetra. Davida le miaramila Jonatana tamin'io tao anatiny andia miaramila ny Saoly izy. Rehefa nahita ny fihetsiky Davida izy nahita ny teny nahino ny teny nataony Davida izay mifototra tsara amin'ny hoe tsy fahoana moa io no miaiky ny miaramila an'Andriamanitra velona. Rehefa nahino an'izany rehetrarehetra zany Davida dia henony hoe lasa raiki-pity tena tiany Jonatana. Fifankatiavana, mbola tsy fifankatiavana aloha fa fitiavana niorina tany amin'Andriamanitra. Zay le fitiavana izy mihala, zay le fitiavana nananany Jonatana, tia tahaka ny tenany any Davida. Rehefa tia any Davida tahaka izay izy ny fitiavana ravako tsy mijanona fotsiny hoe je t'aime. Impirimpiry ianao mandefa amin'ny telefona anao iny le émoticône cœur kely dia misy mandefa tsy midika eny tsara ny langage d'amour ao anatin'ny langage d'amour mihitsy ny fampiteniteny mamy fa tsy voatery mijanona fotsiny ao anatin'ny tenitsika dia hiteny hoe tia olona anankiray ianao fa ny tena fitiavana jereo neny Jonatana ny fitiavany any Davida dia avy eo tena mifankatia mihitsy izy mihalareo hifankatia mihitsy. Jereo eo amin'ny 9:7 fa i Davida sy Jonatana nanao fanekena. Le fitiavana misy contrat zany fanekena zany. Fantatrao ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy ianao? Izy tsy miteny fotsiny tiako fitiavana mandrakizay fa nanao faneken'Andriamanitra. Engagement zany raha afaka. Misy engagement, misy fanoloran-tenanao rehefa tia olona ianao tsy hoe tiako ianao rehefa misy zavatra metimety amiko any aminao any. Amin'izao fotoana izao zavatra hivelambelany fifankatiavana. Misy mpinamana dia mety satria mpinamana izy satria hoe io mba miantoka goûter ho anahy. Iny manana tomobile dia mba misy japijapiko rehefa mody so dia izany fotsiny. Ny fototry ny amitié ananantsika na ny fototry ny fitiavantsika ny olona mihitsy ny fitiavana reo mivady ao azontsika tarafina tsara mihitsy fa le fitiavan'Andriamanitra dia mifototra amin'ny hoe ahoana le hafa. Resaka engagement za vonona jereo tsara nanao fifanekena ireo nanao ny fanekena izy roa lahy ireo ary jereo no nataony Jonatana eo amin'ny 9:4. Nesoriny Jonatana ny akanjo teny aminy dia nomeny any Davida miaraka amin'le fiadiany ny sabany inona ny ambaran'izany amintsika. Andraso aloha hipetraka tsara dia andinika. Jerenao nge raha tsika sy ianao teo amin'ny plasin'ny Jonatana io zanaky Saoly mpanjaka normalement ny zanaky ny mpanjaka lahy matoa mandimby azy amin'ny toerany manaraka moa tsy izay. Ndikany raha amin'izao vanim-potoana iainantsika sy ianao izao misy tahaka an'io sainy hoe ianao Jonatana dia misy Davida concurrent anao ho an'ilay trône ho an'ilay toerany maha-mpanjaka. Mba nahoana ny réaction anao mazana ny réaction anao mety hitovitovy amin'ny Saoly lazaintsika eo rehefa avy eo fa matetika frustration na fahasosorana miampy fialonana miampy hoe tandremony lafa sao dia mieritreritra hoe ahoana eo matetika mety ohatr'izany. Fa jereo angeny ny Jonatana ny fanolorany Jonatana ny Davida n'ireo fitaovan'ireo dia mampiseho anazy hoe Davida za vonona hoe anohana anao rehefa ho mpanjaka ianao. Fantatry Jonatana tany anatiny tany zany nomeny any Davida nomeny azy tahaka ny fanambaram-pahefana
fanambarana hoe manaiky ny fahefany Davida ity Jonathan ity. Mahavariana izany toetra izany. Ary hitanao ny kion-dalana tamin'ny fiainan'i Davida nanomboka teo mantsy, jereo tsara ny andininy faharoa, nanomboka teo dia tapitra ny fiainana mampiandriondry an'i Davida, satria nalain'i Saoly hipetraka any an-dapa, lasa fiainan'ny miaramila mpiantafika ny fiainan'i Davida nanomboka teto. Ary ao anatin'izay dia efa mametraka Andriamanitra amin'ny fotoanany tsara. Mametraka izy hoe izy ary no coéquipier, olona natao hanohana an'i Davida. Lazaiko anao fa raha tsy nisy an'ity Jonathan ity, Jonathan no tena tahaka ny hoe représentant, olona représentant an'Andriamanitra, le fitiavan'Andriamanitra azony tsapain-tanana teo amin'ny fiainan'i Davida. Ho hitantsika ny herinany moa fa i Jonathan miasa manome signal hoe ndana mitsoaka sy ny sisa, rehefa tena ny fofony ain'i Davida mafy dia mafy i Saoly dadan'i Jonathan. Dia ny dikany, inona no tiako ambara aminao amin'ny kion-dalana amin'ny fiainanao raha avako? Andriamanitra mametraka olona, na ianao le olona izay apetrak'Andriamanitra amin'ny kion-dalana ny fiainan'ny hafa, mba ho Jonathan na ho Davida fa tena ilaitsika izany. Ilaitsika misy hoe misy fiombonanaina amina samy piraita-po ao amin'ny tompo, manana ilay fieritreretana hoe izy izany dia hevitra ny tsara ho anazy. Tsy eritreritra fotsiny hoe very seza amin'ity ako, tiana no mangalatra ny mety ho aviko any aoriana any. Indraindray tsika rehefa manana relation amin'ny olona, manana fifandraisana dia tahotra tahaka izany ny andehanantsika. Ndao handrosotsika izay zavatra azontsika noraisina. Raha fehezintsika izany aloha hatreto, Jonathan ny olona anankiray izay harena ho an'ny fiainan'i Davida. Harenao koa ho tonga harena ho an'ny fiainan'ny hafa ianao, ary jereo ny harena rehetrarehetra nomen'Andriamanitra manodidina anao. Andininy fahadimy izao vakiana. Vakiantsika hatramin'ny andininy faha 1:10. Ary Davida nanafika ka hita fa endry tamin'izay rehetra nanirahan'i Saoly azy, ka dia nataon'i Saoly mpifeny miaramila izy, sady nankasitrahany vahoaka rehetra sy ny mpanompon'i Saoly koa. Ary nohon tonga ny olona tamin'ny iverenan'i Davida avy namono an'ilay Filistina, avy namono an'i Goliaty io, dia nivoaka ny vehivavy avy tamin'ny tanànan'i Israely rehetra, tsy vehivavy vitsivitsy, ny vehivavy rehetra nivoaka. Dia ahoana no nataony? Nihira sy nandihy nitsenan'ny Saoly mpanjaka tamin'ny amponga tapaka sy ny fifaliana ary ny kipantsona. Ary ny vehivavy mpandihy dia nihira hoe Saoly nafaty arivo fa Davida nafaty alinaly. Tsy haiko izany ilay feon'ilay hira, tsy maninona. Dia tezitra indrindra Saoly fa tsy sitran'izany teny izany ka hoy izy hoe ny an'i Davida nataony alinalina lahy, fa ny ahy kosa nataony arivo ihany, koa ny fanjakana ihany sisa no tsy mbola azony. Ary Saoly hatramin'iny andro iny, hatramin'izany andro izany dia nangarika an'i Davida. Ary noho ny ampitson'iny dia nisy fanaratsy avy tamin'Andriamanitra nilatsaka tamin'i Saoly, ka dia maola tao an-trano izy, ary Davida dia nitendry lokanga tamin'ny tanany tahaka ny fanaony isan'andro ihany, ary nisy lefina teny an-tanan'i Saoly. Dia natoraka Saoly ny lefina, fa hoy izy hoe hamely an'i Davida aho ka ataoko miboroka miatra amin'ny rindrina, fa Davida nisoroka indroa teo anatrehany. Inona izao ny zavatra raisintsika amin'izany? Mianatra hatrany tsika hoe harena sampozina ho an'ny hafa ny fisiantsika sy ianao, fisianao ny fisiako amin'ny fiainana. Mandinika an'ilay texte izany tsika mijery. Raha mijery an'i Saoly alohantsika, tsy mifanalavitra mihitsy i Jonathan andresantsika teo aloha teo miaraka amin'ny Davida, tsy tena niresaka be an'i Davida tsika fa Jonathan. Fantarinao fa mpianaka ireo i Saoly sy Jonathan fa samy hafa be, ohatran'ny hoe ny iray atsimo, ny iray avaratra ny toetran'izy mianaka. Ny anankiray tena olona, izay angamba tena isany ny nampifankatia an'i Davida sy Jonathan,
samy nanana toky an'Andriamanitra, samy natoky an'Andriamanitra, samy nanana priorité lahara-pahamehana hoe nen'Andriamanitra no izy. Hitantsika taratra tary amin'ilay Samuela voalohany toko 4:40 nivakiantsika momba ny Jonatana. Eto tsika mahita ny Saoly. Saoly ange tamin'ny voalohany raha jerentsika amin'ilay 5 teo, mahery izy haka ny Davida hoe tsy mahazo mody any an-trano mody atao hoe any tsy hoe mody fa atao hoe any an-trano latsony zany raha fiteny tsotra zany lazaiko anao zany fa sao dia anao sosotra maheno hoe lahy be fa tsy mahazo mody antsony sery Davida fa mipetraka any aminay galy any amin'ilay fipetrahana tsotra fa tonga dia any an-dapa mihitsy ary natao mpife natao général mbola tadidio fa vingtaine d'années Davida tamin'io mbola tanora zany fa nataony Saoly mpife izy fa izao nefa ny problema ny Saoly dia ity rehefa raikitra ny nandeha ny publication raha amin'ny fotoanantsika amin'izao fotoana izao zany nalaza be zany maty ny Goliata niverina daholo ny miaramila fa nandresy ny fireneny Israely dia rehefa nandeha ny hit parade zany hitanao zany ilay fifaninana-kira ilay hira malaza be amin'ilay fotoana ireny ny hira nalaza be tamin'izany fotoana izany dia misy mihira ny momba ny Saoly sy Davida hoy Saoly hono nahafaty arivoarivo dia Davida nahafaty alinalina nalaza be koa ny vehivavy rehetrarehetra dia nihiran'izany fa rehefa naheno an'izany Saoly romotry nga Saoly hitantsika ny zavatra tany anatiny fa tezitra indrindra izy mahatsiaro any Kaina sy Abela mihitsy tsika tadidinao ve ny tantara any amin'ny Genesis toko 4 ny tantaran'izany Kaina sy Abela izany fa mitovitovy amin'io terme io mihitsy le ambara momba ny Kaina ao ny jerentsika manomboka eo amin'ny andininy fahafiry andininy fahaefatra no manomboka vakiantsika fa nitondrany Abela kosa ny voaloha teraky ny ondriny dia izay matavy ary Jehovah nankasitraka ny Abela mba mifanatiny fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nankasitrahany dia ahoana dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehany rehefa manjombon'izay ny tarehanao misaina tsara aloha mandiny teny ao anatrehany Tompo hoe Tompo misy problema angamba aty fa ny problema ny Saoly ny tahiriziny tao izay fahatezerana nge lazaiko anao fa tsy fahotana akory ny fahatezerana raha ohatra ka fahatezerana araka amin'ny tokony izy ohatran'ilay Jesosy tezitra tao am-tempoly iny dia nazerany daholo ny latabatry ny zavatra samihafa tao tadidinao iny fa le fahatezerana eto fahatezerana vokatry ny fialonana vokatry ny insécurité any Saoly tandremo fa tsy Paoly akory fa i Saoly vokatry ny insécurité any Saoly tany anatiny tany satria ahoana natahotra be izy hoe tia ny vahoaka mihoatra anazy zany Davida ny fiainan'ity Saoly ity problema fiainan'ny Saoly raha avako nanomboka tary amin'ny toko 13 tsika nahita ilay olan'ny Saoly tsy fankatoavan'ny Saoly voalohany nitohy tary amin'ny toko 15 tany amin'ny toko 13 dia nambara hoe satria ela be Samuela tsy tonga nanatitra fa aleanao fanatitra dia ohatran'ny hoe voan'ny pression any manodidina Saoly dia zavatra tsy tokony ho ataony mihitsy dia nataony dia natolony ny fanatitra tamin'izay no efa nanomboka amin'ny tenenin'Andriamanitra izy hoe miala ianao toko 15 indray teneniny izao hoe haringana ny Amalekita rehetra miaraka amin'ny biby fiompony tsy nataony nga Saoly indray izay satria ny pression any manodidina lazaiko anao fa io pression any manodidina io izay mbola zay niatra eto amin'ity toko 17 ity nahatonga fahatezerana nahatonga fialonana rehefa fahatezerana mipotra amin'ny alalan'ny fialonana ny any aminao any pozina be zay tena mitsikasianao ny miara-mandinika amin'io satria betsaka ny kristianina eny fa na dia tsikasianao azy mety ho tratra tahaka ny Saoly ndao andinika tsika fa ity rehefa ny zavatra eritreretin'ny hafa momba atsika no mahasarotiny atsika dia lasa
misy fialonana aty amintsika, misy fahasosorana, misy tsy mahazo aintsika satria mila ny confirmation ny hafa foana. Zay nge le tenen'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Galatiana toko voalohany andininy 10 miteny amintsika hoe tandremo tsara fa raha mbola mila sitraka amin'ny olona tsika dia tsy azo antsoina hoe mpanompo ny Kristy. Jerentsika nefa tezitra indrindra Saoly, ary rehefa tezitra izy atao anatin'ny toko izay ny anarantsika ny Saoly, izay ahitana ny Saoly atao anatin'ity baiboly ity manomboka ary amin'ny toko 13. Tsy mahita ny Saoly mibebaka izany tsika. Oui, matahotra ny toerany Saoly. Rehefa nytenenin'ny Samuel izy any amin'ny toko 15 hoe riatana ohatra n'iny akanjo rovo, akanjo korovitinao iny ny fanjakanao tritra. Dia izy nge dia mifona etsetra fa tsy manana saina tena mibebaka, fa fifonana vokatry ny tahotra kely fotsiny, hoe tsy hoe tahotra kely fa tahotra hoe bon tsy ho mpanjaka intsony. Fa andao tsika sy ianao tena hitandrina tsara, tsy ho tahaka ny Saoly fa fibebahana nge ny andrasan'ny tompo amintsika fa i Saoly tsy nanana an'izay fo mibebaka izay. Dia jereo ny 10 noho ny ampitsony iny dia inona no zavatra niseho? Andraso aloha mbola 15 aloha. 15 i Saoly hatramin'iny andro iny dia nangarika ny Davida. Amin'ny teny frantsay io nangarika io hoe lasa suspicieux izy, lasa suspecté, mieritreritra zavatra ratsy momba ny Davida. Zay no dikan'izany. Impiry vokatry ny insécurité atsika, vokatry ny fieritreretantsika hoe misy toerana kely, misy vola kely, misy olona tianao ty, dia iny fa saro-piaro velona ianao lazaiko anao fa mamotika. Pozina be zany, pozina be. Io suspicion io, fieritreretana hoe zao mihitsy le mason'ilay izy. Azonao ve? Vao mahita olona ianao dia mieritreritra hoe io zao ny ao anaty saina io, angarika anazy zao, io zao iteniteny foana, io zao ifosana mihitsy rehetra izany. Izany le hoe suspicieux. Mampijaly zany dravako, tena mampijaly. Raha ohatra ianao ka ao anaty fiainam-panambadiana no manana an'izany dia tena te hiteny anao amin'ity anio ity hoe ndao tenenan'ny Tompo Jesosy afaho fa tena mijaly. Tamin'ny fiainako taloha tadidiko tsara, za efa tratra an'izany mihitsy, problema be. Rehefa tamin'ny fiainam-panambadiako voalohany tamin'ny 2001 izay nivady, lalina be mihitsy, saro-piaro velona be mihitsy. Le saro-piaro lazaina, vao misy zavatra kely dia eritreretiko hoe inona ary izao, misy olona tiany ho vadiko izao, na misy olona mahay noho izaho. Za tamin'izany izany tsy mahay teny vahiny anglisy mihitsy, dia rehefa mieritreritra ny vadiko miasa amina organisme international izay izy, dia rehefa misy vazaha miresadresaka aminy tena tsy ao mihitsy loza satria very izany ny vadiko izao. Dia veriko lasa tsy anahy intsony fa lasa ny olona, satria za tsy mahay teny anglisy dia ilay olona mahay. Azonao ve? Mampijaly raha avako izany mampijaly. Ndao fa manafaka anao amin'izany ny tompo. Fa raha ohatra ka mbola mijanona amin'izany ianao sady pozina ho an'ny tenanao dia pozina ho an'ny hafa. Hoentina amin'i Jesosy androany, Jesosy amboary mba tsisy fo mangarika, tsy ilay mangarika manao an'izao izy lazainy izany fotsiny, fa suspicieux. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintiana voalohany toko 7:20 tena fitiavana tsy mieritreritra ratsy ny hafa. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ianarantsika amin'ny tompo izany. Jereo ange raha tohizana le film an'io Saoly io dia ny ampitsony iny eo amin'ny 10 nisy fanahy ratsy avy tamin'Andriamanitra. Mampieritreritra be io fa ahoana ary izany? Ary Andriamanitra izany manome fanahy ratsy ahoana? Izao aloha mila fantatritsika miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra hafa rehefa mamaky baiboly, dia tsy hoe io fotsiny dia hoe ary Andriamanitra izany manome devoly. Tsy izay, tsy izay kory, tsy izay ilay izy. Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra tsy maka fanahy an'izaniza, sady tsy alaim-panahy izy tsy maka fanahy an'izaniza. Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy. Any amin'ny bokin'ny Romanina kosa nefa dia manambara antsika fa ny olona rehefa hoentin'ny filany any rehefa madido
tsy mety mibebaka dia atosika Andriamanitra makany any amin'izay filany eritreretiny any, dia avelan'Andriamanitra manjaka aminy ratsy. Amin'ny masoverin, masy mandidy ery atampon-drindra ery, dia inona ny zavatra niseho? Lasa tafiditra tamin'ny fiainan'ny Saoly indray izay tahaka ny hoe sosotra, misy fahasosorana any anatin'ny Saoly any. Dia rehefa misy an'iny izy, rehefa mitendry lokangy Davida teo aloha, afaka ilay izy. Fa tamin'ity, efa mamaka lalina any anatin'ny Saoly ilay ngidy. Tsy misangisangy aminao ny devoly. Io ngidy ao anatintsika io ange, raha vao tsy karakarainao io, dia io karibonetra ratsy be. Amin'izay tonga dia ilay karibonetra fanaovana mofo dipaina ireny mihitsy. Tsy hoe ratsy ireny no tiako ambara aminao, fa ireny raha vao tonga dia botsina be mihitsy. Ratsy kely anankiray lasa ratsy be. Lasa te hamono, ohatran'ny kaina sy abela mihitsy ny filma miverina eto amin'ity i Saoly sy Davida ity. Lasa te hanana izay tsy voafehan'ny ga Saoly intsony ilay émotion-any. Impiriampirenao ny ao an-tranao. Ilay izy ange resaka tsy nifamela tamin'ilay laoka may, tsy nifamela tamin'ilay tsy nitsenaina, ilay fa hoe izao vidiana dia tsy izao indray. Zavatra kely fotsiny. Dia avy eo lasa mampipoaka, mampatonga ny hoe torahanao ny tavoahangy ilay vadinao. Okizay tsy manao an'izany intsony tsika. Fa mianatra tsika hoe nisoratan'Andriamanitra ato ity tantaran'ny Saoly ity, ahatonga anao hoe tsy ho pozina ho an'ny fiainany ankonanao ianao, tsy ho pozina ho an'ny fiainany hafa, raha mbola io émotion anao io no ataonao mifehy anao dia lasa pozina ianao. Atao hijeran'ny Davida vetivety tsika. Mahafinaritra be Davida. Davida lasa mpifehy arivo izy. Mpifehy arivo zany ohatra ny hoe lasa chef de division anankiray zany izy teo amin'ny miaramila. Fa tao anatin'io samy naheno daholo ange na Davida na Saoly hoe Saoly namono arivo dia Davida namono an'ilay alinalina. Fa ho an'i Davida tsy nataony lasa zavatra be tany anaty lohany. Andao nge raiso an-tsaina. Rehefa maka tenin'Andriamanitra izao tsika dia mandinika tsara. Raha mitovy amintsika sy ianao amin'izao fotoana izao, manahoana rehefa ndeha atao hoe amin'ny Facebook ohatr'izao izany dia nanao publication ianao, na nandefa ny sarinao miaraka amin'ny tsy fantatro. Ny an'i Davida mantsy izany izao sariny miaraka amin'ny lohany Goliata. Dia tonga dia ny vehivavy rehetra, raha hity parady izany izao ilay izy raha le concours-na hira ireny, dia hoe ny hira nalaza tamin'iny fotoana iny dia izay. Tena ny vehivavy rehetra tonga dia ohatr'izao tamin'i Davida daholo. Manahoana raha ianao izao lehilahy mijery an'ity zavatra resahantsika ity, miaino an'ity fampianarantsika ity, ka feno olona miadmire anao tahaka izany, ohatran'ny mety hahatonga ny lohanao hisaoty ery ambony ery ihany mieritreritra hoe waouh, je suis beau gosse. Sa mety hitanao hoe kay. Fa jereo tsara. Raha nijeran'i Davida tsika tamin'ny farany tamin'ny tantara tao amin'ilay Samuela voalohany toko 17:10, jereo ny réaction tamin'ny kritika ny Eliaba zokony lahy. Rehefa niteneniny Eliaba izy hoe fihinana ataon'ny lahy ity, io indray lahy ratsy saina, mpiavonavina, be zesta fotsiny. Izany ange ilay niteneniny Eliaba tamin'ny Davida. Fa rehefa manao an'izany, tsy taitra Davida. Ataony kely an'izao fotsiny, ingainy fotsiny ny sorokany dia lasa izy. Niala teo izy dia niteneniny tarindray ilay zavatra niteneniny. Bref, raha jerentsika izany, na resaka kritika izay mety ny fanambanian'ny olona, ny insulte, ny kritika, ny fitenenana hoe tsisy lanazy ianao, etc. Misy fotoana rehefa tenenin'ny olona izany tsika dia maty asamo. Jereo Davida fa tsy niontsina izy. Fa ankoatr'izay nefa rehefa nisy ny admire izy, nisy niteny ny zavatra tsara be da be. Wow, tsara ianao. Tsy hoe lasa niova ny toetrany hoe jereo nge ny toetran'i Davida raha nisy an'izany rehefa nisy fanaratsy indray tao amin'ny Saoly
dia rehefa tonga mpifehy arivo izy tsy eritrereto nge hoe zany hoe général natafika dia misy général andeha atao hoe ao anatina camp anankiray dia mihidy zany le vavahady dia eritrereto hoe général indray no mandeha mihazakazaka mamoa vavahady an'le misy caporal miditra ohatra dia le général mihazakazaka mamoa vavahady mahita an'izany ve ianao tsy mahita an'izany ianao tsy possible tsy misy an'izany loatra raha tsy hoe olona hafa mihitsy ny toe-tsaina fa normalement fiainana izao tontolo izao tsy ohatran'izay fa rehefa mahazo plasy kely dia aiza kosa ve dia mbola hiverina hitendry lokanga ho an'ny saoly fa i Davida tsy nanao ohatr'izany fa jerenao tsara nge le filazany azy eo amin'ny verset eo amin'ny 9:10 ary Davida nitendry lokanga tamin'ny tanany tahaka ny fanaony isan'andro na dia olona efa promu lasa nahazo promotion be ary izy dia tsy teny ambony teny izy tsy nameno ny lohany le j'aime be da be tsy niankina tamin'ireny ny réaction ny Davida tamin'ny fiainany fa nataony ihany ny zavatra tokony ataony ihany nataony dia jereo ange Mario kely eo amin'ilay 1:11 Davida nisoroka indroa teo anatrehany asa raha vao marika eo zany fa io tenin'Andriamanitra io mahavariana misy dikany daholo 2 fois indroa Davida no saika an'le fon'ny Saoly teo amin'ny rindrina rehefa nitendry lokanga ho anazy sainao amin'izao fotoana iainantsika sainao izao raha tsika izao ve no misy manao zavatra misy migafy une fois indray mandeha dia mbola hiverina teo amin'ilay toerana nigafiany atsika iny ihany avec la même personne miaraka amin'ilay olona nigafy iny ve hoy izy ngamba ianao hoe zanga adala zazavendrana mety izany izao ny ataonao fa tsy izany nataony Davida izay fantany tokony atao ihany mbola ataony ihany mbola nitendry fandroany izy satria 2e fois izy mbola saika nitorahany Saoly indray mampiseho atsika ilay fony Davida mihitsy izany rehetra izany mandeha ny lalantsika ndao tohizana 12 no vakiana manaraka izao ary Saoly natao ohatran'i Davida satria Jehovah nomba azy fa Saoly kosa efa nialany koa dia nesoriny Saoly tsy ho eo aminy Davida ary nataony mpifehy arivo dia nitarika olona nivoaka sy niditra izy ary Davida dia hita fa endry tamin'izay rehetra nataony ary Jehovah nomba azy ary no nitany Saoly fa endry dia endry Davida dia natahotra azy izy fa ny Israely sy ny Joda rehetra kosa tia amin'ny Davida satria nitondra azy nivoaka sy niditra izy dikany hoe nitondra azy nivoaka sy niditra moa raha jerintsika ny diema rehefa mandinika baiboly ohatr'izao tsika dia tsara foana sady mijery dikateny hafa dikany hoe nitarika ny zareo ny andeha ny antafika dia Davida tia ny vahoaka fa i Saoly jereo hatrany ny Saoly jereo nge ny fijaliany Saoly feno tahotra amin'ny Davida foana izy matahotra ny Davida mahita izy hoe endry dia endry Davida ary ny antony fahendren'i Davida satria nomban'Andriamanitra Davida tamin'izay rehetra nataony nisy ny fomban'Andriamanitra ary averiko aminao tsara fa nomban'Andriamanitra izy satria izay le hitantsika tany amin'ny asan'ny apôstôly 3:22 nahita olona araka ny fony Andriamanitra tonga dia mety amiko mihitsy io Davida io izy Andriamanitra ny an-danitra any hotahiko ary mahitanao koa ve Andriamanitra mahay misy an'izany dia rehefa nahita an'izay Andriamanitra dia hitan'izay satria olona nao araka anao ny sitrapony rehetra mantsy io Davida io toy izantsika 7:12 ary hoy Saoly tamin'ny Davida rehefa hoentiny tahotra hoentiny le fahasosorana any anaty sy le tsy mahazo aina fa mieritreritra foana hoe misuspekte hoe inona indray izao ny ataony io miketrika io loha io ary teti-dratsy foana ny ao anatin'ny lohan'ny Saoly napetrany teo amin'ny plasina mpifehy arivo tahaka ny hoe nomeny promotion Davida fa ny tany an-dohany enonao nge ratsy saina izy ary hoy Saoly tamin'ny Davida indro omeko ho vadinao Meraba vavy matohako ko mahereza ho ahy nefa ianao ary miadia ny adin'i Jehovah fa hoy Saoly hoe aoka tsy ny tanako no hamely azy fa aoka ny tanan'ny Filistina no hamely azy hitanao manipulation ny olona pozina ho an'ny hafa dia olona manipule mampiasa tao teny masina
miteny hoe miadiny adiny Jehova, maherezy ianao ho anahy, tahaka an'ireny manao teny tsara mety amin'ilay afo ireny, mety amin'ilay sofin'ilay iray, nefa ao ambadika ay zava-poana, zava-dratsy, mila azonao tsaina fa angaha moa Davida mila manao inona? Zavatra normalement nge efa tokony ho azy ny vadiny sy ny vadiny ny zanaka vaviny Saoly anankiray nge efa tokony ho an'i Davida, satria izay no teneniny Saoly rehefa hoe izay mahafaty an'i Goliata dia omeko azy ny vadiny, fa tsy mody tsy natao mitadidy izany, fa eto indray izy miteny hoe omenany Davida hoy ny Meraba, dia ahoana hozy Davida? Izao no navalin'i Davida hoe hoy Davida tamin'i Saoly: zinona moa ary manao ahoana ny toetry ny mpianakaviny raiko amin'ny Israely no ovinantony mpanjaka kanjo noho ny tamin'ny andro tokony ho namoahana ny Meraba zanaka vaviny Saoly ho vadiny Davida, dia nomeny ho vadiny Adriela Meholatita izy. Pandainga velona nge ty Saoly ty, loza mihitsy. Ianao aza mieritreritra hoe dia i Saoly zany, fa misy fotoana tsy kasenao tady manao ohatr'izany, te hanodina le situation amin'ny faveur antsika, te hakatombony amin'ny hafa. Tsy izany ny atao rehefa manao antikristy velona ho an'ny hafa. Jereo kosa ny fony Davida, raha mbola tohizantsika ilay izy, nga vitan'iny enondray aloha ny tohany ange sady mihaino sa mijery ny fony Davida tsika. Fa Mikala zanaka vaviny Saoly kosa tian'i Davida, ary nisy nanambaran'izany tamin'i Saoly, ka sitraky Saoly zany. Le sitrany tsy hoe ndry temba tianao ve kiny Davida iny, fa le sitrany manipulation indray zay, ho karakaraina mba ho amboariny hatramin'ny zanany ary dia nampiasainy mba anaovany tetika ratsy. Fa hoy Saoly hoe omeko azy izy, Mikala hono izany, mba omeny an'i Davida mba ho fandrika aminy ka hameleza ny tanan'ny Filistina azy. Dia hoy Saoly tamin'i Davida: fanindrono ny mahavinantoko anao izao. Ary Saoly nandidiny mpanompony hoe miresaha mangingina amin'ny Davida. Izany no antsoina hoe manao complot, miketriketrika any amin'ny maizimaizina any. Tenenao izao Davida, rehefa ny zavatra ny tsy tiana aseho amin'ny mazava, misy raha tsy milamina ao izay. Tenenao izao Davida hoe indro tia ny mpanjaka ianao ary ny mpanompony rehetra tianao, ka dia maneke ihany ovinantony mpanjaka ianao. Ary ny mpanompony Saoly nilaza an'izany teny izany tamin'ny Davida, fa hoy Davida hoe moa ataonareo zavatra kely zany hoe ovinantony mpanjaka izany, tsy hitanareo va za dia olona malahelo sady tsy manan-daza? Dasolo enonao tsara zany valitenin'ny Davida izany. Davida na efa ohatrany hoe général natafika ary izy, ny gradiny tao amin'ny miaramilan'ny Saoly ny tany anatiny tsy mieritreritra ho zavatra aki, tsy mieritreritra izy hoe za efa probe tsy mieritreritra izy hoe zoany zany, tsy mitaky amin'ny Saoly izy hoe aiza le zanako vavy ny teneninao iny, tsy manao an'izany, fa raiso no fahasoavana. Tsaronao ve le tenin'Andriamanitra? Korintiana voalohany toko 5:20 iny le manambara amintsika hoe fa fahasoavan'Andriamanitra no mahatoiza ho ahy. Zay tena fototry ny fiainan'i Davida, tsy mieritreritra izy hoe mandeha ho azy ny fiainana, na efa hoe nosorana ho mpanjaka izy le tany Betlehema tamin'iny andro iny, dia na hoe lasa tiany Jonatany izy dia midikany lasa tsy manao an'izany mihitsy Davida, fa fantany tsara foana ny toerany, zinona moa zaho ozy izy ary fa inona aza za nge olona malahelo sady tsy manan-daza tsy mendrika ho ovinantony mpanjaka. Fa zao izany navaliny Saoly, miaraka amin'ilay toetsain'ny Saoly ratsiratsy loha mieritreri-dratsy. Zao izy nolazainareo amin'ny Davida: ny mpanjaka tsy mila Ndasolo 2:4 aloha fandingantsika kely. Ny mpanompony Saoly nilaza tamin'ny Saoly izany hoe zany navaliny Davida, dia hoy Saoly hoe zao no lazainareo amin'ny Davida: ny mpanjaka tsy mila harena be ho vodiondry, fa ny mariky ny fahafatesan'ny Filistina zatolahy ihany mba ho fahamaliana ny fahavalony. Kanjo
hevitra Saoly hahafaty amin'ny Davida amin'ny tanan'ny Filistina izany. Andao hoe tsika sy ianao ty samy mieritreritra ny zavatra tenenitsika amin'ny hafa. Le zavatra tenenitsika amin'ny hafa io ve zavatra eritreritra tao mba misy hevitra ambadika ao ambadika, fa misy profit, misy tombony ho antsika, ary indrindra tsy rahantsika na hafaty an'ilay hafa aza. Izay aloha ny anankiray. Eto moa ny tanjon'ny Saoly tena hoe ny hahafaty an'i Davida mihitsy. Tiany nanomboka tany amin'ny fiketrehany an'ilay vavy matoan'i Meraba, io indray Mikala ampiasainy io mba hamonoana an'i Davida. Alefa miady Davida dia rehefa miady any amin'ny tanin'ny Filistina any dia aleo maty ho azy any. Amin'izay tsy ny tanany intsony mandefa lefina ho anazy. Mahabe problema koa ilay hoe mamono olona, fa aleo ny hafa mamono azy. Indraindray rehefa misy fahatezerana, misy zava-mangidy mipetraka any anatintsika dia mahavita mihevitra zavatra ratsy tahaka izany tsika. Ndao hitandrina mba tsy ho tonga amin'izany tsika. Inona ny zavatra nampanaoviny Saoly an'i Davida hoe ndana Davida hitondray marikana fahafatesana. Inona le saron-tsotsoka zany le izy, azafady hitanao prépuce zany amin'ny lehilahy le rehefa atao didipotra azonao tsaina. Le zavatra hoe esorina amin'ny didipotra iny dia le hoe indraindray hoe ho an'ny dadabe, iny zany saro-tsotsoko zany. Hitondray anankizato amin'iny hono Saoly ana Filistina. Ny dikan'izany fa iza ny heverinao fa Filistina manaiky eo taty mba alaiko kely ny saro-tsotsoko anao azafady. Tsy maintsy vonoina ange. Any an-tsain'ny Saoly hoe hamono zato lahy io, aizany tsy ho faty, mety eo amin'ny famonoana ny 550 angamba dia maty amin'izay. Be fiheverana. Tsy fantatry Saoly hoe Andriamanitra ange momba ny Davida. Fa jereo tsara ny nataon'i Davida. Rehefa nambarany mpanompony Saoly tamin'i Davida izany teny izany dia sitraky Davida novinantony mpanjaka. Raha tsy mbola tapitra akory ilay fetrandro dia ahoana? Dia niaingy Davida ary nandeha izy sy ny olona ka nahafaty tsy 100 200 lahy. Ary Davida nitondra ny mariky ny fahafatesana, tondra saro-tsotsoka zany, ka nanisa azy. Ty Davida ty tena fidèle, mahatoky. Rehefa 100 ny fanarahana, io ny 100 ary tsy 200 fotsiny tsy 100 fotsiny azafady, 200. Mahatsiaro an'ilay tenin'i Jesosy iny le miteny hoe raha misy olona mangataka aminareo hoe mandehana maily anankiray na hoe kilometatra anankiray dia hoy ny tompo hoe mandehana kilometatra anankiroa Matthieu 5:1-7 ny ahitantsika an'izany. 200 isan'ny nentin'i Davida teo. Nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka mba hahavinantony mpanjaka azy dia nomeny Saoly ho vadin'i Davida Mikala zanany vavy. Ary Saoly nahita sy nahalala fa Jehovah nomba an'i Davida. Hitanao izany? Nahita sy nahalala fa Jehovah nomba an'i Davida. Ary Mikala zanany vavy tia azy. Ary dia vao maika natahotra an'i Davida Saoly ka dia tonga fahavalon'i Davida mandrakariva izy. Ary eo andrinan'ny Filistina dia nanafika. Ary isaky ny nanafika izy dia Davida no hita fa hendry noho ny mpanompon'ny Saoly rehetra ka dia nisandratra ny anarany. Mahavariana be ny tantaran'i Davida. Fiatombohan'ny fiatombohan'ny nahatonga azy nahatonga ny vahoaka hiaty azy ity nataon'Andriamanitra teto tsy. Aseho an'Andriamanitra amintsika. Ary tian'Andriamanitra aseho antsika mihitsy mba hisainantsika koa ny amintsika tsirairay avy. Nen'i Davida raha nahafantatra izy tany amin'ny 12 taonany tany nosorana nandrarahana dililo ny lohany hoe ianao no mpanjaka. Tsy feno ny lohany izany. Raha niderazy ny vehivavy rehetrarehetra niderana azy tamin'ny fiombiana rehefa avy namono an'i Goliath izy dia niderazy hoe Davida, ouais notre héros etc etc. Tsy nahafeno ny lohany izany. Fa i Davida
na fenony lohany io Andriamanitra io. Tsy natahotra izy. Jerenao ngeny hoy isika senao hoe sady mijery ny bokin'ny Salamtsika rehefa mandinika an'ity. Jereo ngeny Salamy 7:100 hoe ahitantsika ny toe-panahin'ity David ity. Ijerenao ny Salamy 7:100 vakina ny 5 hatramin'ny 5 7 mihitsy raha ny vakina ao anatiny. Tao Katerena ny atsoko an' Jehova. Zany ny toe-pony David ny traverse nandeha an'izany rehetrarehetra izany. Hoy tsika senao hoe bokin'ny Samuela, bokin'ny tantara, reny mampiseho an'le circonstance ny fiainan'i David, ny zavatra niainany teo ivelany. Ny bokin'ny Salamy kosa nampiseho an'le toe-pony. Ka ahoana ary le toe-pony tamin'izany? Izao ny tany anatiny. Tao Katerena ny antsoko an' Jehova, dia namaly ahy Jehova ka nampahalalaka. Jehova no miandany amiko ka tsy atahotra. Inona no azon'ny olona tao amiko? Zany ny toe-tsaina tany anatin'ny Davida nahatonga anazy mbola santendry lokanga fandroany indray na dia efa nizahan'i Paoly nizahan'i Saoly ho finoana voalohany ary izy. Jehova no miandany amiko izy sady mamonjy ahy, ary zaho ho faly ahitany amin'izay mankahala ahy. Ndao raisitsika senao atsika koa izany. Tsara ny mialoka an' Jehova noho ny mialoka amin'ny olona. Tsara ny matoky an' Jehova noho ny matoky ny mpanapaka. Oui, nentin'ny Saoly tany amin'ny lapy David, tahaka ny hoe son petit protégé, tahaka ny hoe ianao izany te hiantehitra hoe ay, za mba Saoly tahaka ny hoe te hiantehitra amin'ny Saoly nefa tsy ta hiantehera ny Saoly satria kay nivadika total. Fa nialoka tamin'Andriamanitra hatramin'ny Davida. Mety misy fifandraisana amin'ny fiainanao izao, tsy araka ny eritreretanao azy mihitsy. Mety misy zavatra tena mahadiso fanantenananao total. Fa izao miteny aminao ny tompontsika amin'ity anio ity. Miteny amintsika senao izy ndao haka tahaka amin'ny Davida amin'izany tsika. Jehova miandany amiko. Tsy atahotra. Tsy atahotra an'izay zavatra tenenin'ny olona. Tsy vitany hoe tsy atahotra. Tsy nitenenin'ny olona momba anao angeny maizy azy anao raha avako hoe. Aleo averiko aminao tsara. Raha miteny aminao ny ao an-trano hoe le tsisy lanazy ity. Indraindray misy miteny ohatr'izany tsika senao aloha raha ray aman-dreny dia efa mianatra mihitsy tsika tsy mpiteny olona an'izany Tsy miteny ny zanantsika an'izany tsika. Indrindra ao anatin'ny fahatezerana. Indraindray ianao miteny hoe hanka iny tao anaty fahatezerana. Iny angeny no mifantsika any anatin'ilay fon'ilay zaza e. Fa na misy olona miteny anao an'izany aza, any am-piasana ianao mahazo an'izao surnom rehetrarehetra izao, aza taitaitra amin'izany e. Na koa hoe misy olona mideranao be, ny ahafantarana hoe olona matotra ao amin'i Jesosy ianao ity tahaka ny fitaratra izany ahitantsika hoe efa mandroso izany fahalalako amin'ny tompo izany zany efa mesitrana tsy mandaitra amiko na ny eso-tenin'ny olona sy ny ompan'ny olona sy ny fiderana ataon'ny olona rehefa tsy mandaitra aminao izany dia afaka miteny moramora ianao hoe efa nandroso ao amin'ny tompo tsara, mihafantatra ao izay ny maizy azy ianao amin'ny tompo. Tao androso amin'izany tsika raha afaka. Tian'i Jesosy ianao. Ka raha Andriamanitra ngeza be moa no tianao dia izany angeny an'i Davida e. Fantany ny fitiavany io Andriamanitra io anazy. Dia noho izany tsy problemany izay tsy ho tia azy. Tsy problemany izay mieritreritra haka 19 aminy hoe mitady sitraka aminy koa fa tsy reniny mamboatra ny maizy azy. Fa ao amin'i Jesosy izy feno tsara. Tsy mbola nisy Jesosy tamin'ny andron'i Davida fa tarihako amin'ilay fiainantsika senao ankehitriny. Manasa anao ndao hivavaka tsika senao. Manoloana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Arena sampozina ho an'ny hafa ny fisianao. Mikendry ho hanitry Kristy tsika. Hanitry Kristy ho an'Andriamanitra. Izay ny tanjontsika amin'ny fiainantsika.
ao anatin'io ary dia andao isaina tsara ny impacta ny fisitsika ho an'ny hafa, ny vokatry ny fisianao an'ny hafa, ary andanjalanja koa hoe iza tsara ny tena namanao ny tena mila ataonao sakaiza toanjonatany amin'ny fiainana, ary iza mila hiatakatahana. Mety tena hajaina trano satria hoe mpampiasa olona ambony etsetra, fa tsy atao sakaiza akaiky. Ny tompony manome faendrenanao ahafahanao manavaka tsara. Hiara hivavaka tsika hamarana antsika an'izao tenin'Andriamanitra izao ary. Andriamanitra rainay te hisaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay. Ny amin'ny teninao nampianarinao taminay, nampianarinao anay tamin'ny ity an'io ity mikasika ny Jonatana, i Davida ary i Saoly. Andriamanitra izay mifona aminao fa matetika ange ohatra ny mipotsa-molotra ery izay mieritreritra ny Saoly eto hoe tena ratsy loha, nefa misy fotoana zahay koa mitovy toetra amin'ny Saoly. Hifonana aminao reny ngidy reo mbola misy ary ny sasany ao anatin'ny fony ao, mbola misy mangidy. Mifona aminao zahay Tompo fa misy fotoana hoentin'ny fialonana ny hafa, hoentin'ny fahasarotam-piaro, hoentin'ilay saina mieritreritra ratsy ny hafa zahay ilay insécurité anay no andikanay no hijerevanay ny hafa dia lasa pozina ho an'ny hafa zahay. Mifona aminao fa misy fotoana terenay ny hafa, mety io vadina io, mety io zanaka io, mety io zokina io, mety le olona hifonana aminao fa tsy mahay mifandray zay vokatra izany insécurité anay izany. Zay te hianatra ohatra amin'ny Davida, tena mahafantatra tsara hoe izy zahay ao aminao Jesosy, miasa ao anatiny tsirairay ianao, ahafahany mahita ny valeur, ny sandany, fa matoa anazy ange ianao Tompo midika ny tena olona important be nge izy indraindray Jesosy rehefa ny hafa mety manao tsinitsinina anay dia marary be ny fonay. Hifonanay aminao fa kay marika izany fa mbola tsy tena mahalala tsara ny identité anay ao aminao zay, mbola tsy mahafantatra ny sandanay mazava eo imasonao. Andriamanitra izay te hianatra amin'ny Davida ary te hianatra ho toa an'i Jonatana zahay, tena hoe tia ny hafa eny, fa na dia io hafa io ary mety ho concurrent anay izany indraindray. Jesosy te hianatra amin'ny Jonatana zahay hoe tia ny hafa tahaka ny tena, dia mahafoy an'le tsara ty amiko mihitsy ho foiko ho an'ny hafa. Misaotra Jesosy fa ny fanahinao aty anatinay, le fanahinao nalefanao tany amin'ny Davida no efa mitoetra koa aty anatinay rehetra efa manana anao, dia ho harena ho an'ny hafa ny fisianay. Dia rainay sady ianao ny amin'ny ataonao. Miara-mivavaka zahay ho anay rehetra, tsy fantatro daholo ireo olona rehetra miara-mivavaka ireo, mety misy tanora, misy mpianatra, misy amin'izay sehatra misy azy rehetra, fa angio Tompo mba tsy horon-java, tsy ho asehoy tahaka ny nataonao tamin'i Davida, fa Andriamanitra momba anay ianao amin'izay rehetra ataonay, ary manome fahendrena, dia ho hita misy fahendrena mihitsy izay any amin'ny tanàdy. Rehefa niantafiky Davida dia tao anatin'ny ady mihitsy izy no hita fa misy fahendrena. Ampio zahay tsirairay ho tahaka an'izany Tompo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy hoentinay ao anatrihanao daholo izany, dia hikarakaranay amin'ny hatsipriany ianao ka tsisy tsy ho ampy na inona na inona ny tsirairay avy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanana, miambina ny fo sy ny sainay rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hatreto ny fiarahantsika ary. Izay ny direktantsika tamin'ity an'io ity dia afaka mbola zarainao amin'ny hafa rehefa ao anaty hitanao amin'ny pejy Facebook-tsika ao izy izao enregistré ao avy eo, dia afaka zarainao averiko hatrany afaka andefasanao ny adresy email anao raha ohatra ka tianao ny ahazo an'ilay horonan-peo na ilay horona tsara n'ilay izy dia alefa MP4 na MP3 aminao manomboka alatsinainy ho avy izao ilay zavatra ataontsika, na afaka jerenao any amin'ny YouTube antsika koa, YouTube any Radio Vaovao Masoa dia mandeha any koa ilay izy dia
Mametraka anao eo ambany fiahiny tompo a, zoma tolakandro ohatr'izao hatrany ny fotoanantsika amin'ny 3 ora sasany a hatramin'ny 4 ora sasany a eto amin'ity pejy ny radio vaovao maso ity. Fiadanan'ny tompo aminao ary.